Ny mena oresana dia mikisika ny hoe inona no soa. Ny soa azontsika na ny soa nolovana na ny soa noraisina tamin'ny sekoly FJKM ao anatin'ny 200 taona. Raha izany no resahana eto dia maniraka olona antsika sakafo atoandro. Raha resahana tsipri sa misy eo. Arakarak'izay nitondrantsika ilay rafa raha misy mahandro sakafo ao afaka mivalapa tsara sika. Fa 200 taona moa resahana lava ilay izy dia ezahiko kosa ny mitina ilay inona soa. Satria raha mbola miteny hoe inona ilay soa dia mbola be dia be ihany dia ho fitinina azy. Dia rehefa nandalina namerina maka ny soratra maro samihafa dia hoe andeha izay soa ka mety mamany olana satria nasaina ny soa rehetra navelan'ny sekoly dia be fa andeha ny soa izay mamany olana rahatramonina olana amin'ny fanabeazana ankehitriny dia ho resantsika ry havako. Izany hoe fantenana indray zany amin'ireo soa efa be dia be eo dia fantenana n'ilay soa ka ilay soa na tsara izay tena mamany olana akaikitsika fanabeazana na ny fiarahamonina ankehitriny. Dia alohan'ny resahana n'ilay soa navela dia anao tompo maso ilay olam-panabeazana ankehitriny. Tsisy tsy mitana ry havana ho anay mitora sekoly satria moa zany ao anatin'ny mitantana ny sekoly fitreketana ny sekoly ny FJKM manerana Madagasikara izay ny sekoly FJKM 700 eo nisa ary mahabe fanantenana fa betsaka ny sekoly na vokatra 100 isan-jato ny baccalauréat mahabe fanantenana anetsiny ny totalin'ireo ataontsika hoe misitraka an'izany sekoly FJKM zany manomboka any amin'nkizy ny ray aman-drenin'ny mpianatra satria koa misy ny sekoly ny ray aman-drenin'ny mpianatra noho izany dia amin'ny fiainonana ireny sekoly ireny tena mahita olana mihitsy ry havako. Inona ny olam-piarahamonina ankehitriny ary olana amin'ny fanabeazana ka novahan'ireo soa ary vahan'ny fanabeazana ataon'ny fiangonana. Voalohany dia izao aoka tsorina fa ny rivotra iainantsika ankehitriny izao dia tsy mitovy tamin'ny 200 taona na norenana ny sekoly. Tsy mitovy ny rivotra fanabeazana. Na ianao range mahatsapa an'izany any an-trano any. Tsy mila olona manantsaina dia manahoana akory dia fatrao fa ny zavatra nitezananao 50 taona lasa dia tsy nitezananao izao intsony. Na ianao raha tsy mahafantatra intsony hoe tena ohatran'izany nitezanana ianaka. Ary izany toe-javatra dia noho ny fivoahana misy amin'ny toe-tsaina sy ny toe-po iainana eran-tany. Ka hitanao amin'ny sekoly kanefa voavahan'ny sekoly protestanta. Ny referentsehitra dia izao anankiray amin'izay ataontsika hoe rivotra iainana amin'ny fiarahamonina dia ampanabeazana. Na inona mbola zaina zany mitentsika fanabeazana dia tsy ny fiangonana ihany manao azy fa ny fiarahamonina raha miteny hoe fanabeazana dia tsy hainao rery ny tompony fa ny izao tontolo izao sy ny fiarahamonina, ny fanjakana, ny fokotany, ny mpiarabelona, tsamin'ny taisa. Ka izay fanabeazana iainantsika ankehitriny izay ka sedrainy sekoly ankehitriny dia ny fanabeazana antsoina hoe filozofia antsoina hoe hédonisme. Na hédonisme izay iainantsika ankehitriny avy amina filozofia anankiray hédonisme. Mora kely mantatra azy. Io toe-tsaina io izay iainana ankehitriny ary voan'ny FJKM fanambarana nametrahana fanontaniana momba ny homosexualité voaka gazety omaly dia tsotra be ry havako. Ny antsoina hoe filozofia ataontsika hoe hédoniste dia izao zany izay iainana ho tsika fiarahamonina ka miafana amin'ny sekoly. Dia izao ny fitiavana ny antsoina hoe plaisir, fitiavana fakafizana na ny tsirom-pinana. Amintsika miresaka izao dia izao tena zava-dehibe amin'ny olombelona ankehitriny ary tena iainana tanjom-piainana misy ny antsoina hoe amour du plaisir na fitiavana ny fiainana, fitiavana fahafinaretana. Tamin'ny nahaterahana sekoly FJKM dia tsy izany. Tamin'ny nahaterahana sekoly 200 taona lasa zavatra hafa mihitsy ny tanjon'ny fiainana. Fa mika miresaka izao ny tanjon'ny fiainana zany. Ohatra tamin'ny 200 taona antsika dia tsika hoe tsy maninona andeha lavitra kokoa. Tamin'izany andeha tsika hoe tany 100 vanim-potoana taloha lavitra ny tsika vanim-potoana ny antiquité tsy maninona tapany voalohany tamin'ny moyen âge vanim-potoana tena zany
raha mamaritra ianao zay atao hoe inona natao hoe olona re olona dia zao no valon'ny olona eny vatana saina fanahy izy tsy maninona fa natao hoe olona dia zao ara-panahy kokoa izy zany hoe ny olona ny anthropolojia zany dia manome toerana kokoa hoe olombelona fanahy ary io magasy io malagasy manao hoe ny fanahy mbola ny olona zao ampolomberina fa tsika volona zeo no hoazafaiko io rehefa avy eo fa izao ry havako inona no nitrango teny dia lasa natsoina hoe endry zany zao olona mivavaka natsoina hoe endry dia montina tsara finosina dolo tony akavatany tony tsy asiana misy mipotra mihitsy saronana loha dolo zay natsoina hoe olona dia endry tsara mivavaka ny angolona mifady any zany olona taloha tsy dia tena manome toerana loatra ny lafin-javatra fa tena natsoina dia tena laheram-panahy tatorina rehefa mipotra ny ataontsika hoe vampitoana ny famirapiratana ny faraparany taojato valo ambin'ny folo teke faraparany fito ambin'ny folo nipotra ny antsoina hoe filozofia na ny fahazavana sy ny sisa rehetra tantarany fanabeaza resahako eo dia ina no nitranga nakisaka tsikelikely ilay olona fanahy fa ny nahazo toerana ilay olona saina dia nipotra ny antsoina hoe culture natsoina hoe olona dia sao le mahalala fomby reny a le mba malala miraba le olona malala madio le olona mba malaza vehivavy le olona malaza ramandreny mahay mozika olona mamaky boky lina mantatra manodidina azy mipotra le olony saina dia io ny ainana amin'ny vanim-potoana olony saina io no nahangavany ny sekoly protestante teto Madagasikara zany hoe tonga teto zany LMS ny taona valo ambin'ny folo sy valonjato sy arivo nipotra ny LMS tamin'ny 5 sy arivo nahatany LMS rondony missionnaire Haïti izay nieritreritra manao hoe ny antsoina hoe olona dia zao hoe sady saina ny fanahy ka noho zany andao tia nangana fikambanana London Mission Society zay fikambanan'olona tsotra tsy fiangonana kokoa ny London Mission Society fa olon-tsotra ohatranao zao mpandrara banquier financier varotra sy ny sisa rehetra andao tia nangana fikambanana dia ro filazany tsara ny amin'ny tanymbola may inona toe tany maizina roy voalohany tsy mahalala ny filazantsary zay le ara-panahy ary tsy mahafantatra le civilisation na trefana izy na le antsoina hoe ère victorienne ka andao tsika andeha hoany dia nanangana ny fikambanana io ny olona vitsivitsy atao dans le Mission Society mbola ao Londres le izy café de Londres kely ohatran'le café kely etsarany etsio dia misy olona miara-misafoana zany tsamaraina nangana fikambanana izy dia nitoro ny filazantsara dia tonga aty Madagasikara izay vanim-potoana zay nahaterahany sekoly taty vanim-potoana nandrandratra ny mahazava-dehibe ny fanahy sy ny saina fa nara azy amin'izao andrenatsika izao dia izao avako amin'izao andrenatsika izao mikisaka le fanahy lavitra renanary le saina efa hitao kaikakely eto fa inona indray zao mahazovana ny olona dia vatana ary amintsika amizako zao raha mety fanontaniana hoe inona ny olona dia vatana fotsiny zao vongana vatana tsy dia tena misy mirarasa fanazantso na tsy mahay baiboly ano na tsy mahalala tsy enjery alo manana toky fa 5 teo ary io maninona fa olona foana io ary dia tsy dia mahay loatra raha tsy dia mahay fianarana tsy fantany akory hoe firy velarany Madagasikara tsy fantany akory hoe manahoana ny masoaro tsy hainy akory tsy maninona fa olona foana io fa rehefa misy vatana io olona io dia avakoa malala zany tsy mora zany toetsay zany ary satria rehefa mena toerana ny vatana dia omena toerana ny fahafinaretany vatana ny fahafinaretana anaty aloha vavaka fifadikana zany ny fahafinaretany fanahy ny fahafinaretany saina mamaky boky mihaino mozika klasika mihaino zao tsika mankalaza ny fa 5 ny bac fa say non tsy bac fa Beethoven dia ny klasika dia mahakafy fahafinaretany saina fa tsika amresa zao satria mena toerana vatana dia fahafinaretany vatana zao mahafinaritra be mihitsy satria vokatrio fakatsara io ange vatany fakatsara zay ratsy taretra moa zany dia perte dia isaky ny metsika selfie vatana dolo io taloha zay aman-tsaitra andro zany a dia zay mahay manarina sy mampifono tsara ny bika tsy hoe mahay manjaika tsy zay
zao ndray zay tena mahay manaraka tsara liny vatana iny tsy mahay manjaitra asio dôly rehetra atika ampidinina ka indrainaka voavoaka voavoaka amin'ny collège ny mpianatra zay sorony blouse vatana io potaksiny nananan'io blouse io le vatana tsy maintsy aseoko taloha zany mpanao volo zany raha izy de gato ke olobitsy any mpanao volo famle manana le raletale manana le fipasoam-bita le atolo le izy fa zao eraka Antananarivo ary tsy miankina ny olona ratsy manao volo tsy ratsy akory zany fahafantaranao fotsiny hoe makaiza ny fanabeazana taloha zany mivatra raha manitra zany manitra tena mba fanaonga mba taloha de plomomplomo sa le colonne le fotsifotsy le misy le tavoangy fotsy sary voninkazo io fa zao misy dikina kely makeny raha olona madika tsara amin'ny fiarahamonina tonga de mafantatra hoe tena makaiza ny société zany makaiza ny fiarahamonina zany tonga de feny an-dany eny de fa uramanitra fanaovana pédicure manicure isan-karazany coupongle fanaovana tare gym isan-karazany régime zany rehetra zany manefa fanjakan'ny vatantsika izao taloha zany mividy akanjo zany akanjo ray complet ray neny lehilahy saky nenymbola heritaona tsy mividy fa zao eny an-dalana rapodi 5 000 iny isaka feno Antananarivo tsy mila olona manantsaina zany milaza amin'ny andro ankehitriny zao fa ny zavatra ao mety atoerana de vatana fa inona ka ataon'ny missionnaire taloha raha mpianatra teto zany Jones izany missionnaire eto tsisy tableau eto izy avy ny missionnaire eto sotro fitiavana ka nampianatra ray osatra mijery tableau mijery tantara am-piangonana fa inona nataon'ny missionnaire inona raha izany dia zao tsy amresaka zao zany ny tena mibaiko atsika dia fitiava itoeran'ny vatana io jereo tsara ire ray mandeha nanao manarika fety anankiray fetina sekoly dia le ankizy zany manao ty le ataonareo hoe aéropie moa le sa inona frasany le ty chorégraphie manao teo za komantsy raha matovady ketsaketsy tsy azo le ankizy mihitsy fa misy ny antsoina hoe langage corporel zany teny ampitain'ny vatana dia eo za le ankizy teo mandihy zany fa ira-bovahana ataony fa tsy azo tsara mihitsy nidika zavateneny zava hoe ity ny vatako nefa atao am-piangonana fa fahafotsiny mandihy de manao picolé am'izay ataony taisamena sa ablakina diady apirina fotsiny lehitsy reny hitarafanao ny hoe makaiza le tsy hoe rasy ny vatana fa afantarinao fa zao vanim-potoana iainanao zao tsy matérialisme efa nioarany toetrandra matérialisme zany tsy voaty manaraka an'izany ny fanabeazana tsy rero tsara fa be deabe mila tsy nanontany mandrotra zany filôzofia zany fa izy fatara fa tsy de manao an'izany tsony ny olona fa ifa amour du plaisir io azany eo ambadiky homosexualité io amour du plaisir zany dôlony eo ambadiky zavatra maro isan-karazany io tsy mahafantatra zavatra anankiroa de izao inona ny droitko plaisir io zay ihany de liberté zay ihany ny zao tontolo zao liberté droit tsy afaky nieritreritra mihitsy mba ino ny devoirako badem-poel zany an'izao za ataon'izao aiza ny anjarako aiza ny anonako plaisir fa natao missionnaire ao antsika ahoana secours protestante de tena ntaizany olona anana ataontsika hoe équilibre anana fahaiza-mandanja sy mamakafakatara fa ny olombelona de fanahy ny olombelona de say ary ny olombelona de vatana marina loatra fa tsy azo asirasaina tahaka ny fampianarany Descartes satria Descartes no cartésien nao an'izay ty vatana tsaina fanahy zany naty zany ary ny fiangonana protestanta fanabeazana ny menina rirandronjato taona dia nampahafantatra anao fa olona ianao rehefa manana ny fanahinao mitoetra tsara olona ianao rehefa manana farany hitatsaina ka manavaka ny tsara sy ny ratsy
manana faharan-katsaina amantatra ny etrom-pisinao ary olona ianao rehefa mahay mahafantatra fa vatanao io dia tepolin'Andriamanitra fa tsy nateraka ho an'ny plaisir. Zany ny soa voalohany nataon'ny école protestante. Ndray ohatra tamin'ny ray maka teo tamin'izay Betany Fianaratsoa dia andeha zany ao amin'ny napetraky ny FJK napetraky ny sekoly tamina hôtely zay tsy lavitra ny Antandolo. Dia napetraka dia mandeha tongotra sahabo ohatra ny eto maketsy amin'ny Fasandray ny aro nandrakeliny ho zany mandeha mamonjy ny fiangonana Tarandolo Ivory. Maraina anaovako conférence ohatr'izao tamin'izay dia niala tao amin'ny hôtely zany andeha hamonjy ilay conférence ilay conférence dia sanatria zato fa tsy hoe maninona fa pilipity ty fa zany rehefa mialatsiny dia tonga avy eo le mandeha zany dia mandalo an'le blé izy ty sy teo le olona asazany le lasy vehivavy ngamba mpivadina mpifankaty tsy fantatro dia nalo dia niteny dia zao le lehilahy niteny azafady mialatsiny indrindra atao manafotoana dia hoy le vehivavy hoy le lehilahy niteny matsy le vehivavy ma hoe ny tena koa zany foana dia nierikotra ao hoe ka rehefa jereko dia inona ny tao atiny kay rehefa nanao dia hoy le raha matoa lehibe mipetraka eo aikiny eo mazava azy tsy vianalatsoka satria amin'ny Betsileo tsy mampiasa ny teny izy dia hoy le vehivavy ankiray mipetraka teo mivarotra akaikiny hoe ohatray marina dia mifetreretako azy lay vehivavy zany niteny tamin'ilay lehilahy manao hoe io tsy misy an'le zavatra tiako satria botika anakanjo le toeram-pivarotana dia mety leo le lehilahy lahy hoe noko zany foana lasa nietreritra teny an-dalana inona rer'Andriamanitra ny tena moa zany mpandinika fiarahamonina inona rer'Andriamanitra ny tena tsy mampeteny hoe tena fa maninona ny fiangonana nampininy tsy manao tsono fa tsy fahalalam-po ary fahambaninana manao hoe aizy tena sanatria fa misy kristianina mbola manao an'izany Andriamanitra dia lasa nietreritra ry hava fa naninona ny missionnaire napiditra zavatra satria ny missionnaire namtanan'izany oka zava-nisaka dia rehefa teny an-dalana zany dia lasa nietreritra inona tonga an'ilay izy dia rehefa nietreritra dia ny hoe malagasy rehefa manondro olona ny malagasy dia na izy manao ity satria na manao itena sanatria na manao enao tsy zay fa mihajahaja ohatratsika izy dia manao hoe nao mihaja moa zany fa tsy mihaja mihaja ohatratsika izy dia manao enao fa théorie ny skotony nampiasa ny teny hoe c'est noetiny le doux c'est fomamo an'izay fivondrona fa firy amin'ny sotro fitiavana fivondrona fa sotro fitiavana fa ty fa edolona sa ty aitna mbola farapara 112 mbola aty amin'ny taona mba hoela dia mety tsy natratrandry sefomambandry natratrandry sefrandry zany dia inona no ndanga metra-panontaniana ry havako dia rehefa lasa nietreritra teo dia izao ny zavatra tadidiko ny zatra amin'ny malagasy rehefa mitenitsika manao hoe ity dia inony zay zavatra ity mosoary ty ity fanala ity finday ity raha ohatra zany ka manao olona manao hoe artaizy ty sanatria dia tsy manondro an'le olona fa manondro an'le olona ho zavatra amin'izay fotoana zay dia ilay mahendrika Andriamanitra ao anatin'ilay olona tsy ekenao everinao mitombosotro be izy zany raha vo ataonao hoe ty izy dia tsisy mahasamy hafa azy amin'le sotrobe na takotra dia azo manao olona ty fa vatan'ny missionnaire tyto dia zany ary anao tena izy sanatria zany manao tena dia tsotra be tamin'ny andraponimerina dia ny fanahy no gasika dia tamin'ny magasy tena ny gasika tsy ty gasy fa maty tikopikole bazaty fa gasy koa ke mba mafy matoy izy velona teto ohatran'izao nanan'izy zany dia ohatra andraponimerina ny fanahy reretsy ny olona zay ny dika le teny hoe vatana
ny vatana dikateny hoe vatana dia avy amin'ny teny hoe vata to valizy raha zay na zahoanao azy amin'ny teny frantsay mal vesaina sa vata e vata fotoarana entana io ka raha tena fomba fiteny malagasy mihitsy hoe raha le pasty be vata be iny be vatana amin'ny malagasy dia izao ity vatako ity dia tahaka n'inona itoerana inona fotsiny toeran-javatra itoeran'le inona le fanahy amin'ny malagasy zany ny olona tsy tia vata ty ronjatona lasa zay ny olona zany tsy ity ary zay natoa missionnaire na merina hatramin'ny voalohany nampianatra ny malagasy anaja ty hoe zava-dehibe koa vatany io nge nampianatra ny sasa nampianatra brosonify nampianatra ny ekao zany ke nampianatra ny razantsika tsy hoe tsy nay brosonify zany brosonify tamin'le fotsy avadika zany lavazamaniry iny ny kisehany eo fa milera nampianatra tamin'ny brosonify nampianatra tamin'ny colgate mbola tsisy colgate moa tazava ngamba colna fotsiny de gaty dia inona no tranga rehefa tonga ty zany missionnaire dia nanova zara tahaka zany andrenam-pomena zany nanotoetsaina malagasy dia mieritreritra hoe fanahy ny olona ka zary iny any ty vata fotsiny ty ary raha manao olona teny ianao aza tonony zany raha manao olona teny ianao zany dia mieritreritra azy ho tahaka ny vatana fotsiny tsy mieritreritra azy ho fanahy tsy mieritreritra azy ho saina fa mieritreritra azy ho vonganofo be mandehandeha ampiasaina fotsiny zay matonga teo amin'ny taona malagasy ny andevony natao tena taizy tena liro taizy tena alomaiky ta tena albelo satria no eritreretina zany tamin'izany fotoana zany fa niladia ninona vatana fotsiny zay ohatony hoe vata tena vata andeha ilay miaramila vata tenany tena teny malagasy madio zany hoe miaramila vata tena no tsy niny zany hoe tsy misy isy atsy le téléphone reo tsy mahite gasy dia zany hoe izany toetsainy zany nonovany io fiangonana io tamin'ny alalan'ny sekoly toetsaina fieritreretana fa ny olona le retsy dia tsy vatana ampiasainao fotsiny fa ny olombelona dia zao olona endrika Andriamanitra ka mila kolokoloina ny maha olona feno azy inona ary ny fanahiny inona ny sakafo ny fanahiny io noetiny sekoly ka lovatsika ny filazantsara mahafarana hoe tafa resaka tamin'ny collège la salama satria talen'ny collège la salama miara-miasa aky aminay miara-miasa amina akaiky dia tafa resaka tamin'ny pasteur nareo nametra an-tany hoe ny vinan'ny fiangonan'ny Sotiavana miara-miasa amin'ny sekoly dia le hoe anana mpianatra ho mpianatra Kristy rehefa tena jerena dia tena zay mamitina azy hoe ny sakafony fanangy ny antom-pisin'ny sekoly le amolavola lay olona arapana azy ka olona manana an Jesoa mpianatra Kristy rehefa ny ampamaranana dia atsiaro kely an'izay fa hotsika hoe inona ny lovan'ny sekoly protestante nylovantsika tamin'ny sekoly protestante fametrahana izay toetsainy zay hoe nandresy an'io fieritreretana hoe fitiavana filan'ny nofo io ka hametrahana ny olona hoe ny olona dia zao karakaraina maha olona azy feno raha manao fanabeazana ianao dia karakarainao ny mahavatana azy fa tsy ataonao ambany zavatra mihitsy ny mahafanahy azy ary ataonao ambony zavatra na olombelona azy raha vitan'ny fiangonana zay ao anatin'ny sekoliny efa miova ny fiarahamonina fa resy io hédonisme io ny voazahatra anankiray zay manamaka ny fiainantsika ankehitriny dia nantsona subjectivisme en philosophie zany subjectivisme ndraindray zany hitanareo amin'ny fomba fiadevitra hitanareo amin'ny fomba fiadevitra amin'ny fanabeazana ankehitra mpampianatra io mpitandrina no manitra roapolo taona dia ndraindray amin'ny sehatra maro samihafa dia tena mahita manao hoe ndraindray matetika kamo andalina ny olona marivo dia marivo ny fomba fijerin'ny olona zahatra ary ndraindray tsy te andala izy ary nefa tady dio tsara fa ny maha protestanta ny protestanta dia zay toe-po
sy toe-tsaina mametra-panontany izy manao hoe fanahoana. Asa tonoana nahaterahan'ny protestanta dia ifanontaniana io ny hoe fanahoana kay fa tsy hoe fa inona fotsiny. Ny katolika romanina na katolika tamin'ny vanim-potoana naterahan'ny katolika ny katolika dia hoe scolastisme. Tsy hoe scolastisme dia tsotra be izy philosophie scola teny latiny école. Ka izao ny vanim-potoana scolastika atao tantaran'ny fiangonana dia ny hoe na inona dia mametra-panontaniana fotsiny ny kristianina hoe inona no atao, na tsy mametra-panontaniana kory fa dy baiboly io azavaina amin'izay fomba rehetra nazavana azy na filozofia ara dia azo anazavana azy. Fa ny protestanta manao hoe ity soratra masiny ity dia azavaina amin'ny soratra masina. Ary zao mametra-panontaniana hoe fa ahoana kay mopera no zany no atao. Dia mopera manao hoe tsy mivalina zava mystère zany zany koa. Fa ny protestanta mamaly hoe fa mamezaka makafaka hoe fanahoana inona inona dao nydika ny resahary be dehibe reo. Ary raha atao anaty ty fiangonana ity ianao mametraka fanontaniana amin'ny protestanta ka parefa samy tompo masoana tsara ny finoana dia fantao ny dikany reo rehetra reo. Maninona misy azo fizarina, maninona misy babolina peratra, inona dikany ty pitipity, fa maninona misy anito, fa maninona toko. Raha protestanta sotra parefa sany toka ny ango nisa lahady ananao tseny roatra n'le teo dia mahay na dia dikany metrahany voninkazo io. Fa raha makany amin'ny fiangonana katolika tranainy ianao dia tsisy fantany akory ny akabe be dehibe tsy metraka. Fa maninona kay sy sary masodady Josefa ao fa dada Jesoa io ko na anona hono io ko. Misy toe-tsay tsy mitovy mihitsy. Ny protestanta zay mikoloina hamakafaka sy andalina hamantatra ny finony ka eritreritra hoe ianao dia mieritreritra ianao amin'ny fiainanao mila ny zavatra ataonao dia tokony fantatrao. Zay avako ny mahatonga ny protestanta miavaka na amina toe-tsaina na amina toe-po fa tsy olona mampime anaty fiarahamonina. Ina ny hoe mampime tsy ren'le gazety omaly dia niantso ny gazety télévision privé anankiray. Ianao hoe paster mba makamana zava mba le tao amin'ny fanambarana taony voalohany FJKM mivoaka gazety Express Maly iny taratra koa midi ny hoe ny fanambaran'ny FJKM ny amin'ny fitsipahany iny musicalité tao iny lay lalàna ny hoe fanoherana ny eritreretra ampiasaina amin'ny mikasika genre. Dia zaho ina moa ny teneniko anao anka tonga tao an-trano izy dia mpanao gazety dia ny tantaram-piangonana zaka tamin'ny kasa tantaram-piangonana izy amin'ity paster fa ity tantaram-piangonana mekonsia fa zao mahaliana ny olona koa io fandana mody fa za tsy hanao fanavana any commentaire an'izay lazay ny filoha FJKM ndana makany aminy dia asevo izy manazava azy fa tsotra be ry avako alala reny adevitra reny mataranao inona ny olana inona ny olona aminao raha manambara zay mbasa zay zavatra everiny fiangonana fa tokony ataony izy. Retely reto nasan'ny fiangonana raha mbola fiangonana izy sekoly retely reto tadidinao tsara masinandro an'io fa raha mbola fiangonana ny fiangonana retely reto ny asany nitaha amin'ny fiarahamonina za tsy miteta ao anatiny nitaha amin'ny fiarahamonina amin'ny fanjakana voalohany antsoina hoe asa asa mpisoronana. Ny fiangonana dia manao asa mpisoronana ka mivavaka ho an'ny firenena Romanina toko fahatelo ambin'ny folo. Dia rehefa mivavaka ho an'ny firenena zany paster dia aza atao hoe TGV paster Saravalo fa asa fisoronana asana amin'ny fiangonana io aza mametra-panontaniana kory ny hoe compensaporo izy aloha fa tena asa fisoronana tsy maintsy ataony zany mivavaka ho an'ny firenena mivavaka ho an'ny mpitondra ny sefim-pokotany afaka rovino so fitana sefim-pokotany rovino misy iny ny tonandriarovelo no pailala telo volana ao arin'ny anambarana pahabe maso ny zay lany amin'ny maire amin'ny communal no manomboka fifidiana sefim-pokotany dia mivavao an'izany ianao hotsika manao hoe adidin'ny fiangonana fisonana mivavaka. Faharoa adidin'ny fiangonana ny asa pastoraly. Dia ny asa pastoraly dia izao tsy asa amin'ny paster zany
asa pastoraly tsy asa pastery fa asa pastoraly fiangonana ny miandry mitaiza manaratra mampahery ny mpitondra zay rehetra tompona andraikitra vao tonga chef-pokotany dia tonga chef-pokotany vao tonga eto pasterao dia mampafantanao afakelakelatrano ty raha ty dia mpifokaagony ankizy vavy kely ampitaona ioerakelatra io dia tonga eto mampahery amin'izany asa zany anina toa ianao zao fokotany vaovao eto dia faly miapanao za pastera dia mivakahoanao ato mibiraoanao ato fa ianao chef pokotaniko ianao mamea certificat de résidence fa zao ka ampahery anao raha mpafantatra anao fa dia mpisorotoka fotsiny eraky ny tanàna sy sisa rehetra dia mivavaka anao fa samy miara-miasa tsika miaraka ny amo ny fanaraka fanenao ty asa mpisoroana ny fiangonana zany raha ohatra ka sedra mireka mony raha sendra raha makany amin'ny filopirenena na makany amin'ny membre ny gouvernementa ny pasteranao na mpitondra fiangonanao dia nangatakinina tany izy manao ny asan'izy tsy anatra izy zany ampahery izy zany dia koanao ho amin'ny olona ho amin'ny secrétaire général tangonao ho aminy ko tsy ho teneniny dia tsy maintsy makany izy afaka malala dia atao hoe naninona tany ry pastera sy mibiro-piangonana ngamba nangataka tany anina nangataka any koa izy rakitra fotsiny ato bebe dia vita firakitra fandiminy indray fa zapatahana any ny mpitandrina any ny tokony ho izy dia ny asa fahatelo ataon'ny fiangonana mahafiangonana azy dia zao ny asa faminina io maly io tsy manao asa faminana izy izany hoe mamaky batsilana mety mafy be izy indraindray marary ka tsy arary ary ve ngamoramora faminana Isaia ampaminany ny temana hoe manginona reo fa marina ny sofoko Andriamanitra makareny tsofa zato taonareo zato fa mpapavahana mitala kokotrokonareo fa nitotra nareo mamebe mafy be nge zany re afaka za faminana Isaia ampaminany zany fa mety ho faminanina mafy be ohatra zany nge mitiny fiangonany avako malala zay ny asan'ny fiangonana tsy maintsy manao an'izany dia avelao ianao ny asany tampona 20 tanoany dispasteur fitopolo teo eo république voalohany dia nisy anankiroa sénateur protestante solotenany fiangonana protestante Ravelomanana sy Rajaobelona Prospera zany io Raherimana angona teto ineny fadiny fa tsy vavaka teto moa neny Herimana mivavaka teto izy satria dia tsakaiky teto izy mipetraka dia zao zavatra nitranga samby tatin'ny sekoly reo olona reo dia zao no nitranga tamin'ny repoblika voalohany eny hoe inge zao fasahin'ny fiangonana sao dia aiza amin'izany ianao dia mba mieritretritra tanaka venao miangon'io dia nisy fana tamin'ny repoblika voalohany nalaza be ren'le taloha zany tsika reto tadidina tsara fa taloha tsika natao am-piangonana dia isaky lahady hariva no mianarako le lahady taloha sisa tamin'izay ny lahady hariva dolo tsika reto nianarako le lahady taloha dia lahady hariva no mivory ny korala no mivory ny sampana dia niditra repoblika voalohany tenatena teo dia nanomboka napitra baolina kitra lahady hariva io ny arsiva ao dia nitsangana Rajaobelona Raherimana nitsangana tao amin'ny parlement azafady aminareo tompoko avelao zay fiangonana ahitana zanaky ny firenena fa aza atao alahady ny baolina kitra ataovy asaboso ny baolina kitra fa io alahady io hoe io no hitezahana ny tanora io no hitezahana zanaky ny firenena amin'ny sekoly alahady amin'ny sampana isan-karazany ka mba angavy anareo zay re tompo aza sina ninina ny lahady fa fitezah io tsisy ny teniny ray fivoriana nanaiky dia nianatra sekoly alahady hariva foana tsika satria zay le resahana hoe sekoly zany itsika retika vokatra zany toejava itsika retika vokatra zany fanabeazana mbola niraisina teo aloha zany fa afaka 10 taona itsaratsika amin'izay ny taranakitsika afaka 10 taona niteza itsika tamin'inona fitiava-pahafinaretana fitiavam-bola ho aizy fireneno afaka 10 taona 10 fa itsika mamey fiangonany reto dia mbola zany hoe-tsainy zany na mola volanatsika ka na amin'ny efatra sasany pastery maolo ijany eto mbola izy olo eto satria zay nitezana ty ampiana rano fotsiny ahako dia fa mety dia hotika hoe nisy koa inona no nitranga lahady hariva inona no nitranga
mianatra sekoly ady ary faharoa dia zao ho ina izy reo lahy azafady ry tompo azafady aminao ray amareny mantsenotsirana ajanony ity misy naro ty tamin'izany mantsy nisy an'le misy tsika moa efa zanaky ny deuxième république mbola vitsivitsy any mety zanaky ny premier dia mahatadidy zany hoe misy isan-karazany teto zany misy zao le fananana tovavy tsara tare dia orina velo manana alen'ny secours protestante taon'ny FPM ajanony io misy nareo io fa nahoana ny zanakay no ampanaovina biny sanateraky ny tanàna maninona no ampifaninanina amin'ny fahatsara-tare zanaky ny firenena tsika miresaka zao ke tsisy teneny zany kelikely misy dorcasy taratare fa tsy azotsika kory maninona zany tsy mety tsy azotsika kory na hoe ino filozofia ao ambadiky zany fanabeazany zany diavako malala moa tsika manao hoe ny andro ankehitrina dia totofana zavatra olona ka tsy manana fotoana eritreretana intsony tsy manana fotoana andalinana intsony dia zao zatra ny endrika ivelany lasa lay zavatra ivelany vetivety kely eo zay ny tontolo iainanao ankehitriny nataon'ny missionnaire tsy zany anaka tsy zany ny lovanao tamin'ny sekolinao io sekolinao io tsy zany ny sekoly protestante ny sekoly protestante ny te zany missionnaire azy te zao mpianatra mamakafaka sy mandala ny tontolo manodidina azy ary ty ny tontolo manodidina azy raha ohatra te hijery ianao dia mora kely tsavotra kory jereo any gazety angorana rehetra teny soa voaka 19 mandra gazety sekoly sy fampianarana any Frenzy fiangonana sekoly any Frenzy ny mpamafy any MPF ny fiaina be dia be ny gazety mpiangonana zay ahitanao ny fahalalina ny fampianarana ndara tamin'ny fotoanandro ankehitriny fa tamin'izany fotoana zany fa itsika ankehitriny ry havako malala kama sasany ara anaty zanaka anaty masaka vary vao midiny tonga dia aza meno hoany orak'izy masaka zatra tolorana zatra meno fotsiny zatra tompotompona inona ny sektaisy missionnaire nanao azany tany anao mantsaka tany anao mani zay toetsainy zany a nareo zao mantsy efa zany any elanelany fa ny sekoly protestante ry havako dia nampahafantatra atsika ho tia ny tontolo iainana ho tia ny manodidina atsika ho tia olona mialohan'ny farany ny sekoly protestant ndrobe zany tamin'izany fotoana zany zao hainantsika zao dia ny kilaza-panabeazana mafaran'izay manamanimba ny antsika dia ny antsoina hoe individualisme toe-panahy zany zay hitatsika ny fiolonolonana individualisme filozofia hainantsika kehitriny io fiolonolonana veratena ho feno tsy firarahina ny hafa ndrandray arany andara dia samy ohatra samy mety zao zany samy mivoaka ny skoro dia samy mitondra tomobile ao anankiray zany mety mitondra inona zao nitondra mety tsara fantatro tove Hyundai inona rehetrako Excel faefatrefatra be atao ve 2 secondes andrie dia anao zany mitondra dia samy mivoaka eo a sy malagasy a tsy mifakafantatra dia inona anao tranga ohatra mifangaringarika fotsiny tsy misy hoe olona tsy miady a fa zao eny an-dalana izy dia ohatra mifangarika fo zany hoe mieritreritra ny olona hitriny fa adversaire ny doholo ny olona manodidina azy mieritreritra izy fa tsisy olona tia azy mieritreritra izy fa anady ampiangonana rangeloza zany toezany zany eritreretinao fa misy adversaire ao atao ampiangonana koa ny adversaire anao ato za mampimeo raha hitapo amin'ny mety tsy mivevitra fotsiny nareo mety tsy mifariparana fotsiny mety tsy mifari-piainana mety be dia be masamy hafa fa tsisy adversaire ao zany ato na ray azy sory ao an-tsainy zany tsisy an'izany ato raha hitapo aminao daholo ny ato ary tiana foana ianao na inona fahaleminao dia tiana ifoana ianao satria avay ianao raha hitapotsika miaraka tokany amin'ny fizakan'Andriamanitra atoka zalahy atoka fa zao tsy zany toetsainy zany rika ny hita anaty fiarahamonana ke mpifandrana daholo ny fiarahamonina hotsika manao hoe ny sekoly protestante namela inona lova ny fiombonana lova ny fifankatiavana
Zany lova ny sekoly protestant namela lova hanaja ny ataontsika hoe intégrité. Nanao faradiny zay ndray maka eto mpamaranana dia nampita karazana sekoly anankiroa dia maîtrise mpianatra io dia nanao ankety neo mpianatry ny collège Saint-Michel aloha rehetra dia nanao ankety ny mpianatry ny collège Paul Minot dia nanao ankety ny mpianatry ny lycée Galeny tany amin'ny taona 7-20 dia nazavatra nitranga tena samy hafa le sekoly tena samy hafa le toetsaina rehefa nady adina dia zao ny sekoly tsisy kianina aloha tsisy za mana tena fantsika dia misy tsisy anjika zany dia navaka mety amin'ireo ancien ireo cadre ny volavolain'ny sekoly Saint-Michel dia zao no nampiavaka azy tena autonome zany rehefa miasa mahaleo tena kokoa izy ary mana rigueur kokoa izy rehefa miasa mana fermeté izy rehefa miasa samy cadre fa manana zay toe-po zay izy sa entitra kokoa izy mahaleo tena kokoa izy ary hatramin'izao satria tsy inona fanabeazana dia manaraka ny fanabeazana jésuita zay tsy tia miankinankina mahaleo tena tsy mitatamby izay toe-po zay tena nananany entitra amin'ny asa fa tena voaritra le izy de lasa tena mahay miara-miasa ma no lasa somary miavina kely misy complexe kely fa tena lasa lavitra indray le izy fa rehefa nady indray ny collège mpianatry ny collège ny Paul Minot sy apahany tamin'ny salama tamin'ny fotoanandro satria samozao teoriana kely dia zao tena zatra kokoa ataontsika hoe misokatra kokoa amin'ny hafa marindrano kokoa fifandraisany zany hoe afaka misokatra kokoa izy tsy manana fahasainana loatra izy amin'ny fiaramiasa manodidina azy tsy manana olona izy amin'ny fisokafana tsy manana olona izy amin'ny fandraisana zavatra vaovao mety miboraka kely ndraindray mety rehefa mita le izy lasa somary ohatra somary baranany amin'ny lafa anankiray fa izao manana saina misokatra kokoa andray zavatra vaovao ary faharoa dia zao intègre kokoa izy zany hoe rehefa ministre anankiroa nanaovana efa nady adiny ministre ny république faharoa sy fahatelo dia mbola tsy nisy ministre mbola gouvernement natsiranary izy oui dia efa maty izy zany zao dia tamin'izany fotoana zany ioranga io nianatra atao amin'ny sekoly protestante foana ministre izy dia avy eo ambassadeur tany amin'ny firenena anankiray zay isan'ny telo lehibe indrindra eto ambony tany dia nanoratra tamin'ny gouvernement malagasy zany sekoly protestante nanao hoe andriamato filohan'ny république safony filohan'ny république tamin'io teoriana ao ny arsia dia loatra ny vola atosakareo aminay ambassadeur amin'ny firenena mahantra tahaka Madagasikara be loatra tsy laninay akory le vola tsy fantatro za tsy piasan'ny ambasady fa dia nitaratasy mbola ny vadiny zany hoe lay toe-tsaina lay fatsoram-piainana protestante zany zava-dehibe zany ary lay tsy hoe matérialiste rehefa mitony fa tsotra azany hitatsika ty am-piangona protestante mandray andray ty am-piangona protestante ka misy any ianao ministre any ianao DG any procureur rehefa tonga ty am-piangona mamafa tablu miaraka amin'ny rehetra ia zany toe-tsaina protestante tiavako malala mpamaranana inona ny lova ary rehetra zavatra efatra reto tadinao ara lova iala amin'izao tranon'Andriamanitra anao lova ny velan'ny sekoly protestante sotoavina valeur na velan'ny sekoly protestante ao anao ka tokony hoavina voalohany dia izao ny filazantsara ny sekoly protestante dia sekoly ny tory ny filazantsara ino izy teo filazantsara ny sekoly protestante dia sekoly mpitony filazantsara ary miezaka mafy ataonareo mba mahafinaritra le izy le hoe disciple ozy teo pasteur atao disciple atatareo hoe zany disciple atao mpiana Kristy
zany mpianatry Kristy zany ndraika nampianarina netry teny fianarana no mekonareo dia anasany tongotra no saminareo nareo fanentena ke zany tsy endrika ivelany le maha kristiana fa iainana ary filazantsara dia aza tia hidy amin'le sekoly mory hava loko ndraiky fizekemako ka hidy velona amin'ity sekoly ity dia mahidy ty ry havako za zafady fa manao tsy fijona favorelona taloha tsotro zany fa engany mba tsotro zany koa ianao to za ty ana pastera azy za zany zanakakady fotsiriginy zay menakavy eo fa pastera manahaka ny taizanay ny karakaraina anao mariazy nay sisa rery izy foana teo izy pasterako za moa zany sady taizandrakotatra be taizatra alibera taizatra be mahaka dia olo loatra zany zany zay ty sekoly daholo fa tsy dia tena nanakilorata tena atoko taty le sekoly fa tamin'ny faranteo tamin'ny fotoana faranteo mpiandraikitra fobe zany anomboka tamin'ny 2004 izy président ny feke président ami andrany se manao mpiandraikitra fobe amin'ny karakaran'ny sekoly se izy aho président ny inany a za tsy tia zany sekoly ve tsy tia zany a ka aleoko raha miazona ny vola sy ny fananana sy ny mpiasa na miazona ny fiangonana ihany fa zaza mpidirina any amin'ny sekoly zany mandanseo amin'ny sekoly ise paster Ramambason professeur Ramambason professeur Tendrazana paster Fidy Malala ndalina reo efa midina manao sekoly inona no atao sekoly ragaty tsy tia zany mandanseo ataovy io dia ny tena moa zany madiny dia manaiky ka afaka anao ino koa moa tompoko tonga le fitianana dia raha izao za lay no fidina filohan'le sokatsy tsisy inona fantatro le sekoly fa lazaiko marinareo fa tena tsy nanena fa tena tondrotr'Andriamanitra le ay le sekoly re olona ny tena zava-dehibe mahafinaritra maitsefala setela mpiandry katekista diakona olon-dehibe fa tena mahafinaritra zay zavatra voareniny ankizy any amin'ny taona mola kely hoentin'ny mandramty no zany tena lao le sekoly atao lara-pamena aza mimenina mihitsy amin'ity sekoly ity fa zao nandefitra iseolo zay foana ny tabataba ao anatin'ny fijeke tonga ndray paster maosy président ami zay nandefitra ny sekoly no nareo fangonana rehefa saretsena nge fandeferana sekoly zany eo defa mbo anatiny fianao mbola tsy ao dia mbola miaino ianao aloha minaraka ianao rehefa saraty sekoly dia mitindray reto nandeferana sekoly voalohany dia izao nandritry ny 20 taona nampiraisana ny FGM 1950 1968 20 taona nampiraisana ny FGM tsy ordre du jour na indray mandeha akory aza ny sekoly eritrereto hoe 20 taona nampiraisana ny FGM ny FKM ny FFM hoe andao atambatra ny figonana fa tsy nisy ladinika na anankiray aza atao ahoana ny sekoly dia rary ny fezana faharoa reteraka ny FJKM mitondro patera Mambaso laha-pamena fampiraisana ny fiangonana atao zava-dehibe mifampiraisana mpitandrina no fanina mitandrina natsangana ny collège vato 7 natsangana ny faculté 7 fa nakatra kosa ny école normale fa ny manana mpampianatra nakatra ny école normale zay ngenenina tato anatin'ny FJKM aveo ny sekoly FJKM be dia be fa ty kosa aloha mandrengo akake pasteur Soulipol pasteur Soulipol koa niady mafy zay tsy maninona raga zay mianaka moa fakahita matetika raha mandafa dia matetika miona foana na isanay biby na sole matetika fakahita dia ty zany ambotately ny akabeazy rehetra ambotately taolo dia matetika mamangy zany nareo kosa ranga tena mba tsy mety nareo mihitsy tena nolotra ny sekoly ho an'ny fanjakana deuxième république natolotry ny FJKM amin'ny fanjakana ny sekoliny io atolotry amin'ny fanjakana ny sekoly FJKM anjatony raha be kely avako malala bona loaralo tatrinan' zany sekoly io faculte de théologie io faculte de théologie ambatona kanky io sekoly io natao faculte io ambato bevanjy io izy misy mpianatra ambato bevanja sekoly tazavavy nakato natao toeram-panomanana mpitandra io apary be io apary be ny anarany zafy albery io séminaire mianatra séminaire nena mpianatra ao apary be io to zafy ny mianatra sekoly io natao séminaire io ambato
ambavady mitary atao séminaire mpianatra io sekoly io gilipinina fonena mpiasa fonenany mpiasan'ny fiangonana io sekoly io nakato dolo ny sekoly Antananarivo dia tsy nahefitra ve zantsika alao ery avy malala hoy tsika hoe filazantsara faharoa entinao moa ny sekoly dia toeram-pamolavolana olombelona ho vahoakan'Andriamanitra ho mpanompon'Andriamanitra tsy hery olona volainy tezaina tsy tia asan'Andriamanitra na mpanohitra fiangonana lasa fa ny sekoly protestanta dia namolavola olona ho ilain'ny fiangonana faharoa zay tsy hoy ny filazantsara ihany fa olona ho ilain'ny fiangonana izy ho dekona ho olona hiaro filazantsara hiaro ny fiaim-panahy zay faharoa avako hoentinao mody lovana velan'ny sekoly protestanta fanefena olombanina ka olona ilain'ny fiangonana izy fahatelo lovana velona tamin'ny sekoly protestanta fanefena olombanina ka olona tia tanindrazana izy olona tia tanindrazana izy olona ilain'ny firenena izy mampisito mijery Madagasikara ny sikrety vita daholo ampifolika ny taona ko hoe za afaka folo taona mety efa mitaiza zafy kely mety latsaka zany aza fa tena mioroanao rindrinao afaka 10 taonao tena grave be tena mbola vovolavolantsika ve ny zanatsika ho tia tanindrazana tena tia tanindrazana marina manahoana ny fitiava-tanindrazana ao anatiny ity tanindrazana zany efjeke zany ry avako malala tompony zany amin'ny fitiava-tanindrazana ka nanira-pirenena zany efjeke manamorona azy pasefjeke mangina ray antsara tamin'izany jereo daholo ny cadre rehetra jereo brao idirako tsy mety misy efjeke mao na am'izao mpitondro na iza régime mampidirinao eo tsy mety zay menakavy aniny zay tsy divana amin'io ianao ve ahony naso hoe manatok'izy am'ireo président république fandimby telo aminao ka nianatra tamin'ny sekoly efjeke tamin'ny filohan'ny république fandimby hatramin'izay ny telo nianatra tamin'ny sekoly protestanta ny telo akobony ny vava fa olo volavolainao zany ny teo telo isao dia ny telo zay akoatrany hoe nisy olona tany sasany no zany dia zao ry avako malala ny JKM dia olona engagé zany ny sekoly tolora-potsiny zany tsika fa olona sa mijoro amin'ny finoana sa mijoro rehefa tsy mety dia tsy mety zany ry avako sekoly protestante lovo zany tsy olona enti-potsiny donom-potsiny dia mety hoe izy akory anakay zany na tsy mety tsy maintsy ataonay zany fahatelo le avaka ary farany dia olona andro ny fianakavia mbola any amin'ny fahazazana ny kizy dia ampefana sekoly JKM dia zao ry avako sekoly protestante raha ny tantara missionnaire dia tena nanymitoerana zany hoe fiainam-pianakaviana any izy any fahazazana dia fampianarina ankizy ho tia ray aman-dreny ho tia ray tampo ho tia havana tsy olon'olona samirery avako zao renantsika zao ampianarana sekoly protestanta ihany ny ankizy dia mba manavininareo ataovy zava-dehibe mihitsy ny fanoandreny sekoly reny fa reteny amin'ny taizany ankizy ho amin'ny fanazana fiaina mpianakaviana vao fakomaly nisy olona nandoto amiko tao fato pasera ahoana ianara raha be fa misy refanasany tompo zay ankizy eo aminao tena ohatra be voka le zana dia lasa izy nanositra am'izao andro rangaty taloha zany hoe be voky zany ny vavy kely atsangana ny ray aman-dreny aongana ty am-piangonana zany moa le taloha fa zao rangaty koatra zany kibo sasany ao maly grave be nge zao tsy loasy anaovana marina ny protestanta fa tsy alalatsainy tsika za mo tsy miteny azotao foana zany na misy zazakely tsy olana fa le hoe tena mivoataizatsika ve le zao lasa lamodiny za tsy anambady fa za hiteraka za fimère za ny fitsoka le mondialisation boly dia misubira fotsiny tsika miaritra fotsiny tsika tsy mieritreritra hoe oleretsy misy lozy tatao angily izy fa sy mirevo mifena sy mividy bary miakatra sy lasantsy miakatra sy embouteillage dia tena manadinona identité afako malala tandrema ihany tandremo e ry fiangonana ny missionao ho aizy ty fianeny ty ho aiza le taranaka ho avy ao ariny eo ho aminao anizy ty nosy malala ty iza no me fon'Andriamanitra ao atsika nge ty afako malala omenao anizy ty
alahoery le protestante atombo ihany amin'ny sekoly aloha zao faharonjato taona zao larosa velomma ndao rangahatao inona ny tsy vita natao eto inona ny tsy vita amin'ny protestante trano fiangonana ary vitany eo akaiky rova tsy zany nge eto amboniny tany raha ihany eto Madagasikara ihany misy hoe ty rovo ty misy fiangonana ao akaiky eo toy ny milazana hoe mahaisy ianao miaina anay ny fanjakana zany raha vita protestante ko hitaiza taranaka tsy vita tsy ao an-tsainy fotsiny dia tia an-tsainao hoe andao alao hoe raha vola andao hitady karazana mitady volako tsika olona hitantsika io tsika manana n'Andriamanitra tompo zavatra rehetra fa andao atao riavaka mafanafo be amin'ny teny a satria ao anatin'ilay sekoly dia mahita ny fahorian'ny mpampianatra mbola misy mpampianatra ny mikarama vary akotry amin'ny daba dia ny fanapaha-hevitra dia izao ampitainainareo fiangonana ny 2 isanjato ny teti-bola ny fitandrema dia arotsaka ho an'ny sekoly farany teo nanao budget atao ambotely 300 millions mahery ny budget dia ahoana zany pourcent io arotsaka ny sekoly calcul lokajy le mpampiangonana pasteur 2% io dia ahoana dia ahoana zany ty 2 isanjato nika mapetabe mihitsy riavako malala ty za efa napaha-keviny fijekemy io 2 isanjato atao hoan'ny fanabeazana raha manana sekoly anao dia atovy ihany tovy endrasalama sy manino satria zay zany miasa aminao tsolana fa raha tsy manana sekoly anao arotsay ary aminao dapartany ary any fobe andao ry havana atao sekoly taotsika hivavaka ry mifanotrena taonao tsangana hivavaka sy Jesosy misaotra anao zahay fa asanao mitoizinay asa zay tsy akivy anefa fa mampisy fifaliana asa mahasambatra satria asanao asa fitahina satria ho an'ny olona rehetra misaotra tompo noho ny fotoana fanay namantatra ny adidy manandraitra miandry anay teo anivon'ny tantara ny fanamby ny tanjony ny lalanao diavina dia amin'izay vita ny sekoly isora ianao amin'izay tsy vita kosa nefa tokony ho vita ifonanay aminao ary amin'izay mbola ho avy iandrasanao ay mpanantenana sy fariana izay amin'ny anaran'i Jesosy amen.